Tontolon'ny zavakanto kosa sary tokony omena lanja ny sehatra ny asa tanana eto amintsika hita fa efa miroborobo anefa izany raha ny fiangaliana sary hosodoko izay tazana teny amin'ny hôtel Louvre teny Antaninarenina teny varotra fampirantiana no nisy teny an-toerana ary azo ambara fa manana ny maha-izy azy ny eto Madagasikara raha eo amin'izay tontolon'ny zavakanto izay. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly fa 7 volana septambra ny varotra fampirantiana ireo asa tanan'ireo mpahay sary hosodoko malaza sy ireo vao misondra. Tetsy amin'ny hôtel Louvre no nanatanterahana izany. Tonga nanatrika izany ny solotenan'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny fampirobona ny asa tanana ary nisaotra ireo mpanao asa tanana amin'ny fampiroboroboana ny kanto malagasy sy ny fanasongadinana izany manerana izao tontolo izao. Tsy adino ihany koa nisaotra ny mpikarakara dia ny galerie Goavier. En conclusion, je voudrais réitérer la motivation du ministère pour le partenariat et la collaboration donc dans le cadre de la préservation, dans le cadre de la promotion, dans le cadre de la valorisation de l'art et de la culture. Donc sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Teratany vahiny sy teratany malagasy no tonga teny an-toerana ary teo ihany koa ireo mpanao asa tanana malaza tahaka ny Léon Fulgence. Mahaliana ireo sokajin'olona rehetra ny asa tanana ary kanto tokoa no nahita ireo asa tabilao, nisy ny asa tanan'ireo mpanakanto nampiseho ny fiainana malagasy sy ny fiainana andavanandro ny mponina. Manomboka amin'ny 3 ariary ny vidin'ny tabilao iray ka hatramin'ny 530 euro. Ny tabilao nataon'ny Maître Channa sy Léon Fulgence ary ireo mpanao hosodoko vao misondra no hita eny an-toerana. Ahitra hatramin'ny faran'ny volana septambra izao ity hetsika varotra fampirantiana izay atao amin'ny Louvre karakarain'ny ramatoa Irina Serin tompon'ny galerie Le Goavier ity. Dia hatreto ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fotoanan'ny fanomezana tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho manaraka indray ny fotoanantsika veloma tompoko. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmen. Nanolotranao teo vaovao.